Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba-tsy tsariavako tratra ity sabotsy faran'ny herinandro, sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny voalahatra mofina antsika anio dia ny boky faharoa, ny tantara faharoa toko faharoapolo, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tantara faharoa toko faharoapolo, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jahaziela zanaky Zakaria, zanaky Benaia, zanaky Jeiela, zanaky Metania, Levita amin'ny taranaky Asafa, dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: mihaino nareo ry Joda rehetra sy ry mponina Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, zao no lazain'i Jehova aminareo: aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy hanareo niady ifahan'Andriamanitra. Raha mpitso dia midina hiady amin'ny iareo, fa indreo hiakatra amin'ny fiakaran'ny zizy izy, ary anareo ahita azy eo amin'ny faran'ny lohasan-drika tandrifin'ny hevitry Jehoely. Tsy anareo anefa no hiady amin'ity, mijanona tsara, fa ho hitanareo ny amin'izay Jehova nareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha pitso dia mivoay ady aminy, fa Jehova no momba anareo. Dia niankohoka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, niankohoka teo anatrehan'i Jehova koa ka nivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaky Kehatita sy taranaky ny Korahita mba hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Ary nifomagana koa izy, dia niaingana ka nanevitry teo koa, ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino ry Joda sy anareo ry mponina eto Jerosalema, minoa an'i Jehova Andriamanitrareo dia ho tafatoetra anareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Ary rehefa niarany hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'ny fiangonana, hidera amin'ny fiandrona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voamana hiady ka manao hoe: miderahan'i Jehova mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka mioby sy nidery ireo, dia nasian'i Jehova otrika meliny taranaky Amona sy Moaba sy ny avy any amin'ny tendrombohitra Seira, izay avy amely ny Joda ka teresy ireo. Dia nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringana mponina tany Seira, dia nifandringana koa sy samy izy ihany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Iavako mampahery atsika tokoa ity tantara izay voalaza ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa ity, izay nandehanana ny Moabita hiady sy hanafika any Joda. Asa ianao ry havako raha efa mbita amin'ny hoe mifanojo zavatra tsy mitovy hery aminao, lehibe noho ianao, na mahatsiaro koa hoe misy zavatra sedraina ka tsy mahatsiaro afa-manohatra, mahatsiaro ho kely hery mitaha amin'ilay zavatra tsy maintsy ho sedraina na ilay zavatra tsy maintsy ho tanterahina. Eto dia ny fokon'ny Joda na ny firenen'ny Joda dia miatrika ny Moabita sy ny fokony avany ny ataontsika hoe Amona zany, ny taranaky Amona, dia mahatsiaro ho bitika tokoa ity firenena ity, mahatsiaro ho mana-petra. Ary dia atao anatin'izany tebiteby zany no nisehoany izao tantara izao, izay namahan'ny tompo ilay olana. Ny fomba namahan'ny tompo azy dia tsotra mihitsy. Niteny tamin'ny firenen'ny Joda izy, niteny tamin'ny Josafata mpanjaka izy hoe izy no hiady, ary azy ny ady, fa amin'ity indray midoraka ity dia mijanona tsara, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova. Andiny fahafito ambin'ny folo. Raha toa ka mety ho tojo an'izany isika, na mampahery olona tojo an'izany hoe mahatsiaro kely hery, mahatsiaro mana-petra, nefa mila vonjy maika
mila tohana maika, mila vahaolana aingana, mila zavatra hita maso aingana amin'ny famonjena de inona no ataony, inona no ambarany tenin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra de miditra tsehatra amin'ny fotoana ahafantaran'Andriamanitra fa tokony hiditra tsehatra izy. Izay fotoana ahafantaran'Andriamanitra fa hiditra tsehatra amin'ny ady zay izy de tonga amin'ny fotoana zay angetahitantsika zany famonjena zany, amin'ny fotoana itodiantsika amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana itarainantsika amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana atsapatsika fa kely heritsika ka mila ny famindrampon'Andriamanitra de tonga Andriamanitra. Zay ny fotoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra io de rona telo no zava-mitranga amin'ity boky ny tantara ity. Ny voalohany zay asehon'ny tompo de maniraka mpaminany izy, manome ny teniny izy, maniraka mpaminany Andriamanitra, miteny Andriamanitra. Ary rehefa miteny Andriamanitra dia azon'ny olona ny zavatra tian'Andriamanitra atao. Zay mampaminany marina azy. Ny mpaminany eto zay nalefan'Andriamanitra de mpaminany zay azon'ny olona ny tiany tenenina, tsy nampisalasala ny olona ny tiany tenenina. Marina fa ny tenen'le mpaminany de tsy mora ny fanatanterahana azy, tsy mora satria misy atsipiriany izao no ataonareo dia miakatra ianareo, mijanona tsara ianareo, de raha pitso ianareo de zao no ny atsipiriany. Hitatsika manomboka amin'ny 9:20, raha pitso de midina iady aminareo ka midina iady aminy ianareo fa indreo hiakatra any amin'ny fiakaran'ny zizy izy ary ianareo hita azy eo amin'ny farany lohasahandrika amin'ny efitra-jery ela. Tsy ho hitanareo, tsy ianareo anefa niady amin'ity f'Andriamanitra. Zany hoe misy lafin-javatra zay manokana mihitsy ilay tranga. Andriamanitra tena miditra tsehatra, manao ny stratéjia ny tetika ady rehetra hoety miady. Zay lay dikan'ilay teny hoe Yahvé Tsabaoth amin'ny teny hebreo. Ny ataon'ny jiosy matetika miantso ny Andriamanitra hoe Yahvé Tsabaoth, ny dikateny Yahvé Tsabaoth de hoe Jehova mpiady mahery, na hoe Jehova lay jeneraly mpitarintafika. Ary eto dia asehon'ny bokin'ny tantara fa tena Jehova mpiady mahery. Izy no mitari-tafika, izy no mitondra ny zavatra rehetra mba hahatonga lay fandresena ho azo. Andriamanitra hotsika teo amin'ny anatin'ny zavatsarotra zay trena de manana toromarika zay homena ny mpanompony, homena ho antsika zay mila vonjy. Azany toromarika zany de zao homeny ny tenin'Andriamanitra. De io le tenenin'ny Josafata eny ambony rimana hoe minohy ianareo an'Andriamanitra de minohy ny mpaminany. Zavatra tsy afa-misaraka mihitsy zany ry havako, ny finoanan'Andriamanitra sy finoana ny tenin'Andriamanitra. Mety ao anatin'ny ady sarotra betsaka ny olona mino an'Andriamanitra fa tsy mino ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Na misy koa mino ny mino an'Andriamanitra fa tsy manaiky ny afatrapotrain'Andriamanitra ho an'ny mpanompony ho azy. Eto de tsy misarak'izay. Ny Andriamanitra zay inotsika de Andriamanitra miteny amin'ny fombany izy Andriamanitra, ka inotsika ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, inotsika ny mpaminany. Ny atao hoe mpaminany am'izao andronantsika zao de ny fiangonana, ny atao hoe mpaminany am'izao fotoana zao de ny mpanompon'Andriamanitra zay irahan'Andriamanitra mitory teny aminao, mampianatra. Ny mpaminany am'izao fotoana zao de io baiboly io zay miteny aminao amin'ny alalan'ny mpanompony, mpanompon'Andriamanitra. Dia ho eto Josafata hoe minohy an'Andriamanitra de minohy koa ny mpaminany. Dia ny fitaovana asehon'Andriamanitra voalohany rehefa ao anatin'ny zavatra tsy maintsy atrehany sika ka mahatsara hoe tompo vonjeo fa kely hery, vonjeo fa manapetra, vonjeo fa tsy afaka manao na inona mihitsy ara, de miditra tsehatra Andriamanitra. Miditra tsehatra Andriamanitra ary manana ny planina maro samihafa ivoahana. Fa ny adiditsika de zao ny andrasana amintsika de ny finoanan'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Lay finoana tsotra fotsiny zao hoe za mino fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra, za mino fa Andriamanitra tia, za mino fa Andriamanitra mamela heloka, za mino fa Andriamanitra de tsy hay tohaina. Ary ny dikana faharoa de zao, rehefa mino an'izay ianao dia mivonoana koa andray ny vahaolana tolotr'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy manokatra ny vavany eny amin'ny lanitra
na fa zao miteny amin'ny alalan'ny olona izy mameny toromarika am'izay izao no atao izao ny dingana diavina etsy raha ohatra ka mino herin'andriamanitra sy ny fahatokinan'andriamanitra ianao kanefa tsy vonina andray le toromarika ny tenin'andriamanitra de tsy voarainao le fandresena ivombanin'andriamanitra zay mahatonga ny Josafata tsy nampisaraka mihitsy ny finoanan'andriamanitra sy ny finoana ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra zay mirakitra ny tokony atao mirakitra ny lalak'izorana mirakitra ny planin'andriamanitra rehetra fa ny faharoa de asiony ty tenin'andriamanitra ty rehefa anatin'ny ady sarotra isika de ny finoan'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra fa ny faharoa de zao koa ny fiaraha-miasan'ny olona rehetra ny fiaraha-miasan'ny fireneny Joda manontolo rehefa ao anatin'ny ady sarotra de ao anatin'ny zavatra tsapanao lehibenao ianao de ny zava-dehibe ny ilanao fanampiana amin'ny namanao Josafata de eto any de misy mpaminany zay miteneny manao hoe zanaky Metany Levita zay avy amin'ny taranaki Asafa dia be de be ny olona nandray anjara tao anatin'lay olana ary lay olana tsy ady ny fanandrian'ny nofo samy nofo akory fa ady am-panahy dia nandray anjara avokoa ny rehetra ny firaisakina ny rehetra rehefa mamaha olona Andriamanitra de mandrakarifa nitaizantsika isokatra amin'ny hafa izy nitaizantsika tsy ilanja samy rery lay hiatrika samy rery amin'ny herintsika lay zavatsarotra fa mitaonantsika kosa isokatra amin'ny mpiarabelona amintsika mitaonantsika kosa iresaka ifanampy amin'ny olombelona mitovy amintsika tsy ao anatin'ny akivina ihany miatrika ireny rery sika fa atsotsika ny namantsika Andriamanitra de mitaonantsika hiara-miasa mitaonantsika ifanoana mitaonantsika isokatra amin'ny hafa ary eto any de hotsika manao hoe vory teo daholo na ny hatramin'ny Korahita vory teo ny vahoaka vory teo ny mpanjaka vory teo ny Keatita ny taranaky ny Keatita vory teo ny taranaky ny Korahita teo daholo zany ny olona ahita ny voninahitr'Andriamanitra asehon'ny tompo zay firaisan-tsaina zay ny fiangonana amiray saina ny fianakaviana amiray saina ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra sy fiainona ny tenin'Andriamanitra de mahazo matoky fandresena izy mahazo matoky fandresena sy fitantaran'Andriamanitra izy fa tsy hoe zay nge mivavaka fa zay tsy miraharaha ny hafa zay nge mivavaka fa zay mahavita teny zay mino an'Andriamanitra fa zay nge tsy mila anareo zay nge mivavaka fa tsy ilainay ny fanampianareo fanampian'Andriamanitra ny ilainay fa tsy fanampianareo fanampian'Andriamanitra ampy anay fa tsy ny fanohananareo sy ny sisa rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany fa sitrapon'Andriamanitra de zao ny fiaraha-mientany rehetra rehefa ao anatin'ny zavatraritra indrindra raha vera raha-pirenena tahak'izay mitranga amin'ny olan'ny Joda seto zay hitantsika eto de zao tena ny rehetra mihitsy no miara-miatrika ny rehetra mihitsy no miara-mitondra ny rehetra mihitsy no miara-mizaka lay olana ary miara-miainy ny tenin'Andriamanitra miara-manatanteraka ny tenin'Andriamanitra miara-mandray ny baikon'Andriamanitra ary indrindrindrindra miaraka miaino sy mivavaka fa efatra zay aseho teny tsotra masina ity dia ny fomba famahan'Andriamanitra olana ny fomba famahan'Andriamanitra olana am'ty remaky ity de izao tsy nisy raha latsaka avy amin'ny Joda fa ny famono ireo fahavalo ny fanaritaka ireo fahavalo ny ady an-trano ireo fahavalo ny famono izy samy izy ary dia ny zanak'Israely ny Joda de inona nataony nivavaka nideran'Andriamanitra tamin'ny fiaingona masina zany hoe tena tsy nisy nataony zanak'Israely de nivavaka satria mantsy ny olona de maneso manao hoe nivavaka nge nivavaka ve mo inona nivavaka fa de nareo mivavaka fa zay miasa tsia nivavaka eto de vavaka tena midika asa mihitsy vavaka midika asa jereo tsara ny filazan'ny 9:20 azy de nitsangana ny Levita taranaky ny Keatita de nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery indrindra
ary dia ny olona rehetra de ninkoka tamin'ny tany, ny olona dia nitsangana ary nanome voninahitra an'Andriamanitra. Andiny faraika amby roapolo hiderany fiaingona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana hiady. Avako malala zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Ny vavaka tsy hoe tsy fahavon'ny olona mivavaka, tsy hoe tsy hanao ninina, fa raha mivavaka isika, mino isika de ao anatintsika sahady ny fahavonona nanao ny zavatra tian'Andriamanitra atao, fa tsy hoe za mivavaka fa za tsy hanao ninina fa ny adidiko de mivavaka, tsy toe-tsaina kristianina zany. Na koa ny manao hoe nareo aza manao ninina fa aleo ataona ihany fa vavaka atao, tsy toe-tsaina kristianina zany. Fa izao izay miasa de efa ao anatiny ny finoana sy ny toe-tsaina mivavaka. Izay mivavaka de efa ao anatiny ny toe-tsaina vonona hiasa. Tsy misaraka mihitsy ny vavaka sy ny asa. Matoateny hoe mivavaka amin'ny teny hebreo de midika asa ihany, zavatra actif io, fa tsy hoe fa io matoateny io tsy zavatra pasifa, tsy hoe mivavaka de tsy manao ninina, tsy zay mihitsy, fa ny vavaka amin'ny teny hebreo de milaza zavatra atao, milaza zavatra actifa, milaza action hoy nareo amin'ny teny frantsay, milaza agir, zany hoe mandrakariva ny vavaka de midika asa, midika fihetsika, fa tsy hoe mivavaka dia afa-po. Eny afa-po mivavaka rehefa tian'Andriamanitra ho afa-po anao, rehefa tian'Andriamanitra hijanona eo amin'ny vavaka lay asa de mijanona eo amin'ny vavaka. Misy fotoana tsy asain'Andriamanitra mijanona eo amin'ny vavaka lay asa, fa vavaka de tohizana hatrany amin'ny fetrena rehefa avaly mihitsy, tohizana hatrany amin'ny mety ho fandrimpahana mihitsy. Fa ny dikany teny hoe vavaka zay ahitsy ny zoatra masiny, ahitsy ny zoatra masiny de midika manao hoe mivavaka de mijanona hatreo amina teny aloky ny vava na fitandrosana ihany. Fa ny vavaka de tena midika asa mihitsy sy fankatoavana an'Andriamanitra arak'izay tian'Andriamanitra ho tanterahana. Ny fomba man'Andriamanitra naman'Andriamanitra ny olona de zao tamin'ny vavaka. Noho zany de zao mbola azon'Andriamanitra atao zany. Mbola azon'Andriamanitra atao ny hoe mamaha olana hatreo amin'ny hoe vitany vavaka. Vavaka arahana asa, arahana fiderana, vavaka arahana fanetretena, vavaka miezinezina ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Mety ho ampy zany amin'ny fotoana sasany. Mety ho ampy zany rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra de misy fotoana zay de vita ny zavatra rehetra. Ny zava-dehibe zany de tsy hitsika ny mamaritra manao hoe Andriamanitra vavaka ihany nataonay de ny sisa anao, fa tsy voatery zay. Fa mety marina tahaka zany, mety misy tranga tahaka zany mihitsy hoe tsisy ninona atao fa Andriamanitra mivavaka sika, nasain'Andriamanitra ny vavaka de zay zany. Fa mety misy fotoana mivavaka sika sady asain'Andriamanitra mirotsaka sehatra, asain'Andriamanitra miasa, asain'Andriamanitra mamboly, asain'Andriamanitra manao zavatra, arakarak'izay fomba fiasan'Andriamanitra. Io tsy hitsika ny manery an'Andriamanitra hoe zao Andriamanitra atao mba mahana olana. Tsy hitsika mihitsy ny mamaritra an'izany. Andriamanitra lehibe n'io tsika, Andriamanitra nga sanatria mpiasa atsika. Ka itsika no miteny hoe zao Andriamanitra ny tiako ataonao mba havovonjy ahy, zao Andriamanitra ny tiako ataonao mba hapety ahy, atao hoe vavaka fotsiny Andriamanitra mity de mety fa za tsy mila mpanafody za Andriamanitra tsy mila tsabona fa de zao za tsy asa fa de ty vavaka ty fotsiny zany Andriamanitra de ampy, za Andriamanitra tsy mila miasa fa de atao hoe vavaka fotsiny zany de ampy fa mety misy fotoana sady mivavaka anao asain'Andriamanitra miasa mafy. Misy asain'Andriamanitra mivavaka anao sady mila mpanafody. Andriamanitra tsy azonao ferana mihitsy amin'izay fomba tian'Andriamanitra amonjenanao. Zay mampiady mahery azy, zay mahendry azy, izy mahafantatra ny zavatra rehetra. De zao tsy azontsika atao mihitsy ny mametry an'Andriamanitra, tsy azontsika atao no mero lalana an'Andriamanitra am'izay fantan'Andriamanitra fa mety amintsika. Andriamanitra tsika rehefa manao zavatra de zao ny tiantsika ihany ny terentsika tian'Andriamanitra atao hoe zao Andriamanitra atao de mety amiko, rehefa zao no ataonao de mba milamina Andriamanitra, ka tsy zay ampilamininao aloha ny voalohany indrindra fa zay akatoavanao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa akatoavanao ny sitrapon'Andriamanitra de milamina ianao. Zay ny tenin'ny mpanao salamo, tenin'ny boky Nobrona hoe matokian'i Jehova. De ataony tanteraka salamo fafito amby telopolo, tenin'ny Nobrona toko fatelo manao hoe zao no izy. Raha ohatra ka matoky an'i Jehova ianao de zao alamina ny lalanao de ataony tanteraka. No zany de zao ny zava-dehibe zany de ity ny fanekentsika ino sy atoky ny tenin'Andriamanitra, ny fanekentsika hisokatra amin'ny olona ary ny fanekentsika iraiki-posy hivavaka amin'Andriamanitra de manaiky zay tian'Andriamanitra ataontsika.
lay jesosy tompo zay tia atsika zanak'andriamanitra mahatao amin'ny azo fijaliana nankatohan'andriamanitra dia ho tahak'izay koa any isika ry havako ho tahak'izay zay anaiky zay atoko fa lay andriamanitra tsika de andriamanitra tia atsika ka eo akaiky ny olana misy atsika eo ihany ny vahaolana homanin'andriamanitra tsy olana tsy lavitra akory ny vahaolana homanin'andriamanitra fa eo akaiky eo ihany ny olana no zany de aza any am'le vahaolana na any am'le olana ny mahamaiky ajerena fa ao amin'andriamanitra ao am' jesosy kristy tompo lay fiainana any masonao de ny tompony mitondra anao am'zany zavatra homaniny ho fahendrena so fifaliana ro fandresena ho anao zany ivavaky sika tompo misaotra anao zahay fa manapetra tokoa ny herinay ny tanjakay ny takatry ny sainay ny vitanay fa enao andriamanitra no tsy manapetra enao lay mpiady mahery enao lay mpitaritafika enao lay azo antegana amin'ny fotoana rehetra ary ny olana sy ny zavatsarotra sedraina de mandrakariva eo akaiky eo ihany ny lalana moahanao anay ny andrasanao aminay de ny fironanao andriamanitra zay fiainana velona ao am' jesosy zanakao ny andrasanao aminay de ny inonay ny teninao sy akantoavanay ny tianao ho tanterahanay de am'izao faran'ny herinandro zao tompo dia ataovy mino sy mahatoky anao hatrany zahay esory aty anatinay ny tebiteby ny tahotra ny fangovitana eo anoloan'ny sarotra maro isan-karazany fa atao vitanay ataovy marina aminay ny teninao manao hoe minoany Jehova Andriamanitra reo de ho tafatoetra rareo minoany mpaminany dia hambinina ianareo ary dia marino aminay ny teninao tompo manao hoe aza matahotra na mivadipo fa Andriamanitra miady ho anareo dia mametraka ny fiainana isan'andro ampelantananao zay tompo mba hilamina hiadam-po ho salama ary ho faly amin'ny fiainana isan'andro ray noho ny aminao Jesosy amen